Ny olana goavana mipetraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny fahaverezan'ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola na ny souveraineté nationale amin'ny resaka vola. Io souveraineté nationale io dia very tamin'ny 470 talohan'izay tsika nanana ny fiandrianam-pirenena tamin'ny vola malagasy. Tao aorianan'izay tsika tsy tompony ny vola malagasy intsony ny fanjakana malagasy. Dia voatery nanomboka tamin'io fepotona io mindrana amin'ny volatsika any amin'ny midy na marché interbancaire de devise na flottement na fatarangazy azy tany amboalohany voatery mindrana amin'ny volatsika amin'ireo banky vahiny ireo tsika zay vao mahazo vola malagasy na mividy ny vola malagasy rehefa mahazo vola io lazany hoe vola fanampiana vanivelany avy any amin'ny FMI na ny banque mondiale na ny communauté européenne vao azo le vola iny omena ny zareo amin'ny midy dia atakalo ny vola gasy dia zay nahazoantsika vola gasy zay nafahantsika mihetsika na nafahan'ny fanjakana mihetsika. Talohan'izay tsika hoa nanana ny fiandrianam-pirenena tamin'ny vola malagasy tsy nila nindrana azy tsy nila novidiana io vola malagasy io fa tsika no tompona andraikitra tamin'izy io. Midika zany tamin'izany fa raha nitrosa ny velantsika dia le vola trosa azo avy any velany koa dia itsika ihany koa no tompona andraikitra amin'le vola azo avy any velany dia afaka nampiasa azy amin'izay tiantsika nampiasa azy. Inona ny zavatra nisy tamin'izany talohan'ny 470 niala teo ny amiral Didier Ratsiraka 5 milliards de dollars nitrosa navelany na 5 tapitrisa dollars. Navitany zavatra be dia be io satria izy no tompona andraikitra tamin'ny vola mindramina. Navitany anirenireny nafatarana azy hoe investissement outrance niteraka ny éléphant blanc satria moa nandamoka daholo ireo projet nataon'ireo. Fa hoy zay farafaratsiny zavatra be dia be no nitsangana orinasa mpanjakana be dia be no nitsangana ny Mamso, ny Jerena, ny Kobama, Lalaso, coopérative be dia be, abattoir, zavatra be dia no nitsangana. Navitana ny vidy zavatra be dia be ihany koa afaka nividy an'ireny fibata nandrakotra Antananarivo reny, afaka nividy an'ireny MiG 21 na MiG 17 reny koa. Zavatra be dia be no azo nividiana, zavatra be dia be no nitsangana. Ny adisoana nataon'ny Deuxième République tamin'izany fotoana izany dia misy eo amin'ny 3. Voalohany io tamin'ireny mbola nisy lanja ny vola malagasy tamin'ny mbola tsy niendanja ny vola malagasy, nisy valeurany nisy fahefamividy ny olona dia voatery milahatra vao mihinam-bary. Amintsika miteny izao ange tsy milahatra intsony le olona satria tsy misy fahefamividy dia sura fa tsy mihinan-kanina fa tsy miteny culcul zany hoe miroborobo ny toe-karena malagasy satria tsisy milahatra intsony. Ny adisoana nataony zany rehefa hitanao fa milahabary ny olona dia tokony nakarina natao zay karany ny famokaram-bary teny anivon'ny tantsaha. Ny faharoa araka ny lazaiko teo dia erreur de gestion na adisoana fitantanana. Nandamoka daholo ireo projet ireo satria nahoana Lalasombany Mamso ohatra nila soja tsy nanentana ny tantsaha aloha izy amokatra soja. Amin'izay rehefa mitsangana le orinasa efa eo ny soja dia mihodina ho azy le orinasa. Fa ny zavatra nisy dia nitsangana le orinasa tsy nisy soja teto Madagasikara dia voatery nividy soja tany Espagne tany ivelany. Zay le adisoana faharoa erreur de gestion nataony. Fa avy eo misy ny erreur stratégique nataony satria nahoana ireo zavatra nataony rehetrarehetra na ny orinasa nitsangana na ny zavatra netana vidiana tsy nisy napiditra devise teto Madagasikara. Anefany tsy tokony azo adiny fa mindrana vola ianao 5 milliards de dollars nindraminao rehefa merina an'ireo vola ireo anao tsy maintsy dollara namerenanao azy. Anefa ny zavatra ataonao tsisy mampiditra dollara dia fantatra meloa zany fa tsy ho voalohanao ary zay ny zavatra nitranga tsy voalohany trosa nindramina satria tsy nisy napiditra devise ireo orinasa ireo ary ny sasany ara nasa namoaka devise ohatran'ireny Lalasombany Mamso mividy soja any Espagne. Ireo zany nadisoana goavana be nataon'ny Deuxième République. Fa nanomboka ny 470 kosa very ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola. Teo tsika hatreo ka hatramin'ny taona 7 nialan'ny filora valomanana voalohany teo amin'ny fitondrana iny tsy kotiako intsony tamin'ny transition satria tamin'ny transition tsy nitrosa intsony tsika 7 milliards de dollars na 7 tapitrisa dollars nitrosatsika dia manontany tsirairay hoe mba inona ny zavatra nitsangana
na mivaingana vitatsika nanomboka ny 4 fa iplaza daholo tsy misy zavatra vita de zara mbola manizigizina mihitsy hoe na centrale Jiramaray ary tsy voamboatra nefa ianao manana trosa 7 milliards de dollars centrale ray ara tsy voamboatra ambona mbola simba mandro seza simba jerepotsiny mikrosofana daholo ny orinasa mpanjakana zay natao hoe voavery le fiandrianam-pirenena amin'ny vola tsika voatery maka amin'ny vola tsika any amin'le banque vahiny tadio nefany fa le banque vahiny nge tsy manana an'le takalony foana rehefa ividy be ty azy mety tsy manam-bola akory izy ividianana azy fa jeu d'écriture comptable na resaka soratra fotsiny crédité ny compte fanjakana de lasa mitrosa ianao mifanjakana de mamerina an'iny miaraka amin'ny zana-bola rehefa maka azo de visa avany vilatsika ametsika an'ireo banque vahiny reo de zay le ataoko hoe manao système d'enrichissement sans cause lasa manakarena amin'ny tsy manao nininina akory le banque vahiny omena azy ny devise tsika omena azy fotsiny satria nahoana vola malagasy any no omena atsika zany hoe volatsika any ny vidianany azy de hoy za hoe mena azy fotsiny nge le devise mipirofony zay ho 7 milliards de dollars ny trosatsika tsisy ninona zavatra nitsangana teto Madagascar nanomboka ny 4 nidiran'ny flottement teto dia nenahatra foana ny malagasy rehefa miandanjaka ny vola malagasy eo ny eo raha ohatra androany zao raisina hoe eo amin'ny 18 000 francs eo ny 1 euro 18 000 francs koa ny lasantsy raha mena 100 isan-jato ny vola malagasy androany fotsika raha pitsy maraina 36 000 francs ny 1 euro midikan'izay 36 000 francs ny lasantsy ray litre eo ny eo zany de hiakatra ohatr'izay koa ny PPN rehetrarehetra hiakatra avoroeno farafakeliny hiakatra avoroeno daholo ny vidin'entana sy mividy mpianany eto era Madagascar eo ny eo zany menatsasany ny fahefa-mividy malagasy menatsasany fo 100 isan-jatony zay nefa ny fianan'ny sandam-bola malagasy tsy zay 100 isan-jatony zay fotsiny tsy menatsasany fotsiny fa 500 sy 5,000 isan-jatony 5500% ny fianan'ny sandam-bola malagasy zay ny fampahantrana na tianao na tsy tianao rehefa miandanja ny vola malagasy me mahantra daholo ny malagasy tsisy adisona nataonao tsisy fahotana mafaty nataonao fa eo ny eo anao de me mahantra ny atsemboanao ny asa rehetra nataonao na nataonao tahiry petrabolany amin'ny banque eo ny eo miena ohatrany tsy nisy zany ny zavatra nanjomy malagasy natria zay 30 taona nidiran'ny midy teto zay ka raha vao tsy io no asorina zay miteny zay mahatonga miteny hoe ny vahaolana tsy misy tokana amin'ny vahaolana foanana aloha midy zavatra be deabe ny rakofan'izay anatin'izay miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy afahana miasa apetraka ny tahabola tsy miovaova taux de change fixe akarina 100 isan-dratony ny vola malagasy de mba miaina kely aloha le malagasy amin'izay fotoan'izay aty amintsika amin'ny fiandrianam-pirenena na ny souverain international amin'ny volatsika afaka mampiodina ny toe-karentsika eto toerana satria tsy misy afa-tsy vola malagasy no miodina eto Madagascar tsy misy devise miodina eto resaka daholy fa ino moa fandeme-tsaina fotsiny le miteny reny hoe anao école de mila fanampiana avany velany raiso école ray fa brique anatin'io école io brique avy any nosy zato ny vato kely ampiasainao vato kely ny carrière ny simanga mba mety hoe vidina avany velany fa akoatran'izay ny piasa malagasy miasa amin'io manamboatra trano io vola gasy daholo ny ampiasainao tsy misy afa-tsy vola gasy sy folisato zavatra azo ahodina eto Madagascar amin'ny vola gasy dika zany azotsika ahodina ny toe-karena malagasy aloha amin'ny vola malagasy fa tsy mila miandriny lazaina fanampiana avany velany fanampiana ave 7 milliards de dollars de tsy navitana nanamboatra na centrale Jiramaray koa ratsy tsy fanampiany reny fa zay natao hoe fitrosana manandevo fanandevozana anao reny tonga de mitrosa tsy anao reny no mitrosa fa nany amin'za fiafinao efa boka trosa zao de mbola nefany tsisy ninona azonao tsisy tombontsoa ny olona nge rehefa raha olo-tsotra mandeha mindrana vola any amin'ny banque raha ianao mindrana vola maka vola ianao anaovanao trano nitsangana ny trano fitio 7 milliards de dollars ny indraminy inona nitsangana tsy nisy ampitahiko foana amin'ny zavatra nisy tamin'ny deuxième république 5 milliards de dollars ny zavatra nitsangana na tsy nety raha fitantanana farafaratsiny aloha nitsangana reny na azo entantsika nisy orinasa nitsangana farafaratsiny ny vahaolana tsy misy afa-tsy izay satria ny vola miozatry ny fiainana ny vola miozatra miala ny vola daholo nge 7 milliards de dollars centrale Jiramaray tsy voamboatra fa mbola apiko indray ny fako ara tsy afaka eto misy atsika reto misy fako ry tsy afaka akory ny fako mila devise avany velany ve afaka ny fako tomobile leto Madagascar manala an'io karamana gasy manala an'io fa maninona miandro devise avany velany satria nahoana tsy manana ny fiandrianam-pirenentsika
voatery indrana any amin'ny banky tsika mivolatsika zay vao mahazo zay vao afaka mihetsika zay mahatonga tsika tsy tafavoaka tsy misy vahaolana afa-tsy ny foanana mihidy miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola ampiarina ny tabola tsy mivovana ny taux de change fixe dia akarina 100 isan-jato ny ray mandeha aloha ny vola malagasy dia miaina kely aloha ny malagasy rehetra rehetra